Faly miara-banao tonga soa eto amin'ity koro vidéo ity ny tenako. Arnoel Ratmanana no anarako. Androany sika dia hijery ny définition réseau informatique. Arak'izany dia inona ny réseau informatique? Ny réseau informatique dia tsy inona akory fa fikambanana fitaovana tahaka ny PC na ordinateur sy routeur maromaro sokajiana ho client serveur na client mba hifanakalozana zavatra tahaka ny soratra na sary na feo. Raha somary hazavaina lalandalina kokoa dia rehefa mandeha eny amin'ireny toeram-pisakafoanana reny ianao, restaurant zany, dia manao commande dia raisin'ilay olona mpanao commande, ary rehefa avy eo dia ilay olona nandray an'ilay commande no manome an'ilay zavatra nangatahanao ho anao. Izay zavatra izay zany dia fifanakalozana entre un client sy ilay serveur. Tsy misy hafa fa tahaka izay ihany koa no miseho eo amin'ny réseau informatique. Misy ordinateur anankiray lehibe izay antsoina hoe serveur, manome ireo izay ilainy rehetra na ireo client manontany ao aminy. Réseau informatique zany dia fifanakalozana misy eo amin'ny ordinateur izay sokajiana client, mpangataka sy mpanontany zavatra, amin'ny serveur izay mpamaly sy mpanome ny zavatra ilain'ny client. Raha aseho an-tsary dia tahaka an'izao: ny interconnexion network moa na afoziny amin'ny teny hoe internet dia anisan'ny réseau lehibe indrindra eran-tany mampifandray ny olombelona rehetrarehetra. Foana zany ny elanelan-tany noho ny fisian'ny réseau informatique izay ifanakalozana soratra na emailaka, ifanakalozana sary sy ifanakalozana feo. Misy firy kosa ary ny sokajy eo amin'ny réseau. Voasokajy telo lehibe miavaka tsara ny réseau. Voalohany indrindra dia ny WAN na ny wide area network. Ao anatin'io zany ny sokajy misy ny internet izay efa nomariako tery aloha fa anisany lehibe sy ngeza indrindra eto ambonin'ny tany. Ny faharoa kosa dia ny MAN na ny metropolitan area network. Io indray dia fampifandraisana toerana anankiroa mihoatra ny 10 kilometatra na latsaka, tahaka ny hoe ny olona any Tamatavy miresaka amin'ny olona any amin'ny faritany Diego, na ny olona any Diego miresaka amin'ny olona eto amin'ny faritany Tananarivo. Interconnexion moa zany ny ilazana azy amin'ny teny frantsay. Fahatelo farany dia ny LAN na local area network. Io kosa dia eo amin'ny toerana anankiray, mety orinasa, mety hotely, fa tsy maintsy toerana anankiray tsy mihetsika zany no antsoina hoe local area network. Averiko voasokajy telo lehibe miavaka tsara ny réseau: ny WAN, ny MAN ary ny LAN. Ny WAN zany dia tokony ho serveur no ifampiresaka, satria tsy maintsy mipase any amin'ny fournisseur d'accès internet foana ny zavatra izay ilaina. Tahaka an'izany ho antsika eto Madagasikara dia misy fournisseur d'accès internet azontsika hisafidianana, ka raha dia fampiresaka amin'olona any ivelan'i Madagasikara zany tsika dia tsy maintsy mandalo amin'ny réseau WAN. Ilay réseau avy ety anaty LAN na ilay réseau avy ao amin'ny MAN. Ny WAN zany dia fifampiresahana serveur, ny MAN kosa dia mety ho client serveur, ary ny LAN dia tokony ho client. Reto kosa dia fitaovana tsy maintsy tokony ho hita rehefa miresaka ny antsoina hoe réseau informatique. Tokony hisy routeur, tokony hisy wireless routeur na routeur wifi, tokony hisy routeur sécurisé, ary tokony hisy ny firewall.
tahaka izany koa ny switch, ny access point, ny IP phone sy ny mobile access phone. Mariako moa fa ny zavatra tsy maintsy tokony ho hita ao anatin'ny réseau anankiray zany na antsoina hoe ny réseau LAN, dia tokony hisy routeur ao sy switch ary ordinateur. Fa any anatin'ny WAN kosa dia fifampiresahana routeur sy routeur zany no hitantsika any. Ny routeur sécurisé sy ny firewall moa dia natokana ho an'ny resaka sécurisation, izay tsy mbola eto ny fotoana iresahantsika an'izany. Aseho an-tsara ianao ity zany ny réseau LAN. Ny réseau LAN dia tsy maintsy routeur foana no miresaka avy any amin'ny réseau WAN. Ny routeur no mizara ny signaux rehefa avy eo makao amin'ny switch, ary anjaran'ny switch kosa no manaparitaka an'izany any amin'ireo ordinateur, PC na personal computer. Dia asehoanao an-tsara manaraka ity ny topologie réseau. Ny réseau zany dia misy fanaovana kisary mba andaminana azy. Io zany ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe topologie. Topologie voalohany hitantsika amin'ny sary io dia ny topologie en bus, ny faharoa dia ny topologie ring, ary ny fahatelo dia ny topologie en étoile. Ny topologie en bus dia efa tsy dia ampiasaina intsony amin'izao andro vaninandro iainantsika izao, satria izy io zany dia misy saturation be, mandeha amin'ny lalana anankiray ilay izy dia samy mandray ny signal daholo ireo rehetrarehetra ireo. Io ambany io zany dia misy teny anglisy, ialana tsiny moa fa mifangaro zany ny teny ampiasaintsika eto amin'ny teny frantsay, ny teny anglisy sy ny teny gasy. Ny tanjoko dia ny hizara ny traikefa izay ananako amin'ny tontolon'ny réseau informatique, ka anjaranao zany no mandray sy mitadidy izay heverinao tokony ho azo raisina ao anatin'ity lesontsika ity. Ny star topologie na ny topologie en étoile kosa dia eo amin'ny point de concentrateur anankiray no mizara ny signaux de transmission na signaux paquet réseau. Izany hoe ito zany no anisan'ny conseiller indrindra rehefa manao kisary ianao na manao topologie réseau, satria tsy atahorana mihitsy ny fifanitsahana na ny saturation, fa ny communication anankiray zany dia tsy azon'ny rehetrarehetra ireo izay hitantsika amin'ny sary ireo tahaka ny tary amin'ny topologie en bus, fa izay andefasana azy ihany no mahazo azy. Izany hoe raha iteresaka amin'ny rakoto dia rakoto ihany no mandray an'izay signal omeko izay, fa tsy mandray azy daholo ny olona rehetrarehetra, tahaka ny tary amin'ny topologie en bus. Ny sary manaraka ity kosa indray dia ny topologie en étoile étendue. Izany hoe misy topologie en étoile efatra eo zany ampifandraisana amin'ny point de concentrateur anankiray mba hitombon'ilay fifampiresahana sy atsaratsara kokoa ny zavatra izay tiana ho azo ao anatin'ilay tontolon'ny réseau. Averiko ihany fa ny topologie en étoile izay ako teo no tena ampiasaina amin'izao andro iainantsika izao. Marihana moa fa afaka mifandray tsara amin'ny internet ny topologie rehetrarehetra izay nolazaintsika tejeloha, na en bus na en étoile na en ring. Eto zany ny internet dia ilay voasokajy ao anatin'ny réseau WAN dia fanafozan-teny moa ny DSL na alavaina amin'ny teny hoe digital subscribe line. Io zany dia teknolojia filaire. Ho antsika eto Madagasikara dia maro izy, misy ny teknolojia en DSL, misy ny teknolojia en SDSL sy ny XDSL. Efa ampiasaintsika eto Madagasikara daholo zany rehetrarehetra zany. Ny tokony ho fantatra tsara fotsiny dia tsy maintsy misy modem mamadika an'ilay signal ho any amin'ny routeur. Ny inona teknolojia ampiasainao zany dia tsy maintsy tokony hisy modem. Faharoa indray dia ny câble. Ity zany mety ho câble ici
na mety ho câble Lion na mety ho câble coaxial, fa tsy maintsy misy modem. Ho an'ny fibre optique moa zany dia media converteur ny filazany zareo azy, zay vao mitsofoka ao anatin'ny routeur. Fahatelo farany kosa dia ny serial ity zany dia ireo teknolojia sans fil, na WiMAX na faisceau hertzien na boucle locale, reny BLR reny zany no ahitantsika an'izy ity. Inoko fa mazava aminao ny antsoina hoe réseau informatique, ireo topologie ampiasaina aminy sy ny sokajy misy eo amin'ny réseau informatique.